Aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny teny ity ravana dia araka izay hitantsika ao amin'ny Luka 7:7 andininy fahasivy ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Luka 7:7 andininy fahasivy ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jesosy nanao ity fanoharana ity tamin'ny sasany izay nahatoky tena ho marina ka mamingavinga ny hafa. Nisy roa lahy niakatra tao an-kianjan'ny tempoly hivavaka, ny anankiray fariseo ary ny anankiray mpamoretra. Ilay fariseo nitsangana ka nivavaka nitokana hoe: Andriamanitro, misaotra anao aho fa tsy mba tahaka ny olona sasany izay mpanao ankeriny tsy marina mpijangajanga na tahaka an'io mpamoretra io aza. Mivady isan-kerinandro aho, indroa isan-kerinandro aho, mandony fahafolo-karena amin'izay azoko rehetra aho. Fa ilay mpamoretra kosa nijanona teny lavitra eny, sady tsy nitety ny andrandra ny lanitra akory, fa nitehatratraka nanao hoe: Andriamanitro, mamondrafo amiko mpanota. Lazaiko aminareo, izany lehilahy zany nidina tany an-tranony efa no hamarinina noho ny anankiray, fa izay rehetra manandra tena no ahetry, ary izay rehetra manetry tena no asandratry. Amen. Araka izany ravana dia ny fanoharana ny amin'ny fariseo sy ny mpamoretra, izany no hitantsika amin'ny soramandry mamitina izao ampahatsoratra masina no raisitsika teo izao, ary misy reto famarinana telo ireto ravana no tiako indray hisariana ansaitsika avy amin'izany. Ka ny famarinana voalohany izay hitantsika eto dia izao hoe: fanoharana no nentin'i Jesosy nampianatra ny olona hanetry tena. Fanoharana no nentin'i Jesosy nampianatra ny olona hanetry tena. Hitantsika izany amin'ny andininy fahasivy. Raha verintsika vakiana dia izy manao hoe: ary Jesosy nanao ity fanoharana ity tamin'ny sasany izay natoky tena ho marina ka namingavinga ny hafa. Eto ravantsika dia mahita an' Jesosy Kristy ilay mpampianatra. Mampianatra izy, manitsy izy ny zavatra tsy mety izay hitany eo amin'ny olona izay manodidina azy. Ary eto dia mampiasa fomba fampianatra izy izay tsy mahagaga intsony, satria efa imbetsaka izy no mampiasa an'izy io, fanoharana zany. Eo ambony ao izy zao dia manao hoe fanoharana ny amin'ilay mpitondra teny na herinangataka. Ary be dia be mihitsy ny fanoharana izay nataony, indrindra momba ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanoharana dia tsy inona fa metody izy io, fomba fampianatra izay miainga avy amin'ny alalana fitantarana tantara kely anankiray, entina anaovana fampitahana, hanomezana ohatra, entina hanazavana zavatra anankiray, ary mora raisina, tsotra, sady mitarika ilay olona mpiaino handiny tena. Zany natao hoe fanoharana, parabola amin'ny teny frantsay. Ka tsy tonga zany dia homena réponse toute faite, zany hoe valy teny avy hatrany ilay olona, fa taritina izy amin'ny alalana tantara kely anankiray mitovitovy amin'io toe-javatra iainana io, mba handiny tena sy heritreritra. Dia avy eo izy ihany ny tonga saina, mitaona ilay olona ho amin'ny fanetretena, amin'ny fandinihan-tena zany izany fanoharana zany, ary tena mikasika ny fo sy ny saina mihitsy. Tonga dia miantefa avy hatrany dia voarainy olona le afatra. Mora le izy, tsy tonga dia masika, tsy tonga dia mivantana, fa somary omena ankolaka ilay afatra tena ampitaina amin'ny alalan'ny fanoharana. Zany no hitantsika eto, ary zany no fomba izay ampianaran'i Jesosy. Be dia be mihitsy ny fanoharana tamin'ny fampianarana izay nataony. Metoda fampianaran'i Jesosy mihitsy ity fanoharana ity. Ary raha ny soratra masina ny jerevana dia tena be dia be mihitsy ny fanoharana ihany koa. Ohatra zao any amin'ny Samuela 2:12, rehefa tonga natany hananatra ny Davida mpanjaka, sarotra ane zany hoe hananatra ny mpanjaka zany, hiteniny tsy mety ataon'ny mpanjaka, dia nomen'Andriamanitra tolontsaina izy hanao fanoharana. Raha vakianao zany tantara zany, tena mahavariana mihitsy naniraka ny natany Jehovah kao amin'ny Davida. Dia tonga tao aminy dia nanao hoe: misy olona roa lahy izy amin'ny tanàna anankiray, ny anankiray manan-karena, ny anankiray malahelo. Ilay manan-karena izy dia nanana ondry amanosy omby betsaka, ilay malahelo kosa tsy manana na inona afa-tsy zanak'ondry vavy kely iray monja izay novidiny, nikolokoloany tsara ka nitombo teo aminy sy ny zanany. Fa tamin'ny hanikelin-dra lehilahy no nihinanany, ary tamin'ny kapoaka no nosotrony, sady nitrotrony teo atratrany izy ka nataony toy ny zanany vavy. Fa nisy vahiny tonga tao amin'ilay manan-karena, nefa ny ondry amanosiny sy ny ombiny notsitsiny, ka tsy mba nalany ataona andro an'ilay vahiny tonga tao aminy, fa ny zanak'ondry vavy ilay malahelo kosa ny nalainy ka dia nataony nahandro ho
ho an'ilay olona tonga tao aminy de nyrehitra mafy ny fahatezeran'ny davida tamin'izany de hoy izy tamin'ny natana hoe raha velona koa jehova tsy maintsy atao maty zany olona izany ary lay zanako ny vavy tsy maintsy honerany efatreny noho ny nanaovany zany zavatra zany noho ny tsy namindrany fo de hoy natana tamin'ny davida ianao no izy entina anehoana tamin'ny davida fa ohatra zany ny toetra anao manana vady anaky firy ianao i Oria ray ihany ny vadiny ary iny tena tiany mihitsy iny koa mbola de davinao alainao anao ihany koa ny vononao mihitsy Oria tao anatin'izany tonga de resy davida voadrainy ny afatra tonga izy de nibebaka tsapany hoe tsy mety marina ny natao ary zay ty fomba fampianaran'i Jesosy ty fanoharana inona ravana ny lesona azotsika tsoahana avy amin'izany isika koa ry havana de banaradian'i Jesosy tsika azotsika ampiasaina mihitsy zany fomba fampianaran'i Jesosy zany mampiasa fanoharana ohatra zao tokantrano amin'ny fitezana ny zanaka zay ataontsika azonao atao tsara mihitsy ny mitaiza sy mampianatra ny zanaka amin'ny alalan'ny fanoharana zany hoe mitarika azy moramora ho tonga saina tsy tonga dia mitratrevatreva na tonga de mameana azy ny lesona avy hatrany fa mitarika azy tsy moramora andiniany tena atongavany saina eo anatrehan'izay tsy mety ataony ary zany hitantsika ataon'i Jesosy eto azotsika atao tsara mihitsy zany fa sady mahatonga an'le olona ho responsable zany no rehefa voarainy le lesona tonga de mitsatoka tazominy avy hatrany any an-tsekoly ihany zany indrindray ny lesoka amin'ny fanabeazana ny ankizy indrindrandrindra moa ny any Madagasikara zany zao tsy taritina nabeazana intsony ny ankizy andinika sy eritreritra fa tonga de omena valiny avy hatrany foana ary raha mijery zao tsika ny fomba fanabeazana ny zaza any Amerika de tena hafa mihitsy amena fantaniana foana asiana mametraka fantaniana foana ny ankizy asiana mikaroka ny valiny izy de eo ampikaroana izy ny taritina fotsiny de rehefa aveo de omena azy any aveo ampiny izy fandraindray ny antsika tonga de omena avy hatrany ny valiny de tsisy lasa tsy manana saina hikarokaroka tson'le ankizy de izay zavatra zay zao azotsika tarafina sady zany amin'ny zavatra zay ampianarin'i Jesosy eto malala olona ry havana zay olona tena mpanira tsira fivavahana ary miteny foana zay inona ny dikan'izay trinité tsisy en'izany zavatra tsy mitombona mihitsy n'izany hoe Andriamanitra ray de fa anankitelo inona koa zany ozy izy zavatra tsisy dikany de nangataka tamin'ny tompo ty namany anankiray hoe ahoana ny anazavako amin'ity olona ity ny atao hoe trinité de nanao fanoharana izy hitanao izy ny rano jereo io rano io rano foana ny anarana io fa misy io mivaingana glasy fa misy io entona rano ihany iny mivadika entona iny fa misy koa io likida de io rano izay sotrotsika io rano ihany izy fa miseho amin'ny endriny telo samy hafa de ohatr'izany ny trinité ozy de tsy nahitana valy le mpaniratsira ohatran'izany ny erin'ity fanoharana ity ary ny mahatsara ny fanoharana io de zavatra tonga de hita maso le izy entina hampianarana zavatra tsy hita maso zavatra fizika zany entina hanazavana zavatra spirituel zay ny mahatonga an' Jesosy miresaka ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra de manome fanoharana izy ny amin'le zavatra hitan'ny olona sy ainan'ny olona sy azon'ny olona tsaina raha ohatra ka voaloboka ny zava-misy ao de voaloboka no anaovan'ny fanoharana amin'le olona eo hoe zany voaloboka ianareo ny sampany hatra zay tsy mamody izao de ohatr'izany ny fomba fampianaran'i Jesosy ary tsika mila mianatra an'izany anisan'ny zavatra mahafinaritra ny ampiangonana any ny hoe mampianatra ny ankizy sika de jerevana ny fahalinan'ny ankizy mihaino tantara kely entina nazavana le tenin'Andriamanitra ohatr'izany le fanoharana ry havana ohatr'izany le fanohavana ny zavatra mila tandremana fotsiny anefa de tsy ahatonga antsika anao anyresaka hoe litéralisme zany hoe tonga de arahana rabaky teny be fotsiny le zavatra rehetra zay ambara ao anatin'le fanoharana fa raha ohatra zao Jesosy nanao fanoharana izy manao hoe raha mana fotoana anao izy ny tananao de tapao izy raha mana fotoana anao ny masonao de tapao izy tsy de tonga akory zany de hoe ho arahana rabaky teny fa ny tiana tenenina amin'izany fotsiny de le hevi-bavety fotsiny mila raisina ao anatin'le fanoharana hoe inona ny hevitra vaventy zay tiana ampitaina ao anatin'izany de hoe sarobidy mihoatra noho ny zavatra rehetra ny ahazaonao ny fanjakan'Andriamanitra inona ravana ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ianao ve vonina hianatra amin'i Jesosy izao fomba fampianatra izao ka handeha mba hanandrany tsika amin'izay rehetrarehetra toerana misy atsika hampiasan'izany fanoharana zany fa sady tsotro no mora raisina mitaonanao ary havana mba hianatra amin'i Jesosy fa tena mahomby io ary angatao ny fanahy masina n'olotsaina antsika fa izy no hitarika antsika hahafahantsika mahita ny ohatra rehetra ampiasaina amin'ny fotoana zay lavana azy ny famarinana faharoa zay hitantsika tokoa nefa ny de izao hoe feno fanandratantena ny vavaklay fariseo zay nambaran'i Jesosy tamin'ny fanoharana
ka tsy no hamarin'andriamanitra izy feno fanandratantena ny vavaka ilay fariseo izay nambarany jesosy tamin'ny fanoharana ka tsy no hamarin'andriamanitra izy hitantsika izany amin'ny andininy fahafolo ka hatramin'ny faharoambin'ny folo sy ny andininy fahefatrambin'ny folo tapany voalohany etsika ravana dia mahita fa ny votoatin'ilay fanoharana moa dia hoe nisy lehilahy anankiroa andeha hivavaka ho any amin'ny tempoly ny anankiray fariseo ny anankiray mpamoretra zany fariseo zany dia olona tena mitovitovy amin'ny pastera amin'izao fotoan'izao ny toerana izany mpampianatra ao amin'ny fiangonana mpitondra fivavahana ary olona everina hoe masina ary izy raha teo koa moa zany ao anatin'ity tantara ity tena mihevitra ny tena no marina mihitsy izy andeha hivavaka izy io dia lasa nitsangana nitokana teo amin'ny kianjan'ny tempoly teo dia mivavaka eo dia ny vavaka zay ataony tena vavaka feno fanandratantena mihevitra ny tena nyo marina izy ary rehefa jerevanao ny zavatra zay teneny mahavariana ozy izy manao hoe misaotranao Andriamanitra ao izy fa tsy mba ohatran'ny olona sasany ao izy izay mpanao ankeriny tsy marina mpijangajanga na takany io mpamoretra io zany hoe ty olona ity zany dia olona tena makatony lalàna tsy mangalatra tsy mijangajanga tsy manao ankeriny ary tena ambarany irerehavany eo anatrehan'Andriamanitra mihitsiny zany ary akoatran'izay raha dia mbola zao hoe olona mifady indroa isan-kerinandro eny zany hoe mahavita mifady any indroa isan-kerinandro zany tena manana dévouement manana faharesen-dahatra ny matoa mahavita zany hoe mifady indroa isan-kerinandro zany mandony ampafolon'ny arena rehetrarehetra zay azony izy zany ny vavaka zay ataony eo anatrehan'Andriamanitra zany ny tany sainy eo zany hoe zao avy ny zavatra vitako zao avy ny fahatsarako dia mieritreritra ny tena mihitsy izy hoe tena mitetehaka mihitsy Andriamanitra angamanosy izy zao mihaino an'izany zavatra teneniko zany dia ao anatin'le fanandratantena lasa tonga hatrany amin'ny fanevatevanany hafa mijery an'le mpamorehetra izy toy izay soihany afa tsy ohatran'izao tena ratsy soihany afa tsy ohatran'izao dia manambany hafa izy ary mihevitra ny tenany ho tena zavatra ary zay le antsoina hoe fiavina vonana ara-panahy fiavina vonana ara-panahy mampitany tenany amin'ny hafa izy dia mihevitra azy ho tsara olona tena manaraka zay ambarana lalàna nefa tsy manana fanetretena akory izay zany no hiteto ary zay no mahatokany hoe feno fanandratantena izy tsy no hamarin'Andriamanitra izy satria zany ny ambarany eo amin'ny andininy fahefatrambin'ny folo eo lazaiko aminareo izy zany lehilahy zany nidina tany an-trano efa no hamarinina no ny anankiray hoe no ny anankiray any amin'ny baibolika teny hafa dia hoe no hamarinina le anankiray fa tsy no hamarinina le anankiray mais pas l'autre zany hoe tsy no hamarin'Andriamanitra izy satria izy mieritreritra ny tenany efa marina ko inona tsony no nanamarinan'Andriamanitra azy nga izy mibebaka tsy mibebaka tsony izy fa misaotra sy mirehare ao anatrehan'Andriamanitra sisa no ataony ary mieritreritra ny tenany irreprochable tsy misy tsiny fa tena hoe manana ny maha izy azy mihitsy za tena olona valeureux za tena olona sarobidy za zao zany ny zavatra nieritreretin'ity lehilahy ity ary tena fahavoazana be satria nyraisinao tahaka ny fanandratantena le izy avonavona izany nandraisan'Andriamanitra azy diso izy inona ny lesona zay azotsika tsoahana avy amin'izany tandremo ny avonavona ara-panahy havana orgueil spirituel be de be mihitsy ny kristianina ny tratrany io manao an'zao dia lasa mihevitra ny tena no zao indraindray ane jerevany reny tanora reny misy ane ny tanora raha vao manomboka mivavaka manolo tena manotompo tena mamaky baiboly tena mideran'Andriamanitra dia lasa maniratsira am'izay reo ray aman-dreny ny pastora ny pastera mihevitra andreny nareo tsy hainareo zany tsy takatrareo zany zava-panahy zany nareo zavatra fariseo tsy takatrareo zany manambanimbany hafa mihevitra ny tenany hoe za tena manana révélation ka za tena manao azo za tena mpahitan'Andriamanitra za zay angatahako tsy maintsy omen'Andriamanitra zany le atao hoe avinavina ara-panahy olona mihevitra ny tenany ho zavatra eo anatrehan'Andriamanitra ary tsy tian'Andriamanitra zany tsy olona tahaka izany no tadiavina ny antony azy fa tsy ny tanora fanahy ihany fa na ny antom-panahy koa aza indraindray dia tsy azo atorontsony zay tsy ampianarinareo azany tsy nareo mihitsy ny tantarana isy ampianatra anay an'izany atao hoe fivavahany zany ny anatra an'izany zany na ivita fianarana momba an'izany zany nanao fikaroana momba an'izany tsy zany no atoro an'izany tsy zany no atao an'izany zany le avinavim-panahy mihevitra ny tena no efa tanteraka ka mihevitra ny tena no efa faratapiny amin'ny fahaizana mihevitra ny tena no efa tsy azo atoro intsony tsy azo ampianarina intsony fa efa hoe mahay faratapiny zany baiko zany mpife zany mpanitsy dia tsy azo ahitsy
ary zany le atao hoe orgueil spirituel. Ny fanandratan-tena ohatr' zany mialohan'ny fahalavon'ny olona, mialohan'ny fahalavon'ny olona zany. Ary eto koa zany dia mampianatra antsika ny tenin'Andriamanitra tsy hanjarantsika ry avana no mitsara ny hafa amin'ny fivavahana zay ataony. De tena tiako marihana mihitsy averika tsy hanjarantsika ny mitsara ny hafa amin'ny fivavahana zay ataony. Ndraindray manko tsika mahita olona mivavaka dia tsika fiatsaram-bela tsy fotsiny aniny mody mivavaka manandra-tanana nefa avy eo rapito zao anao ny ataony ihany. Inona koa zay io reny ve de mba hafidiana ao atao dekona ozy le olona andray mandeha tamiko. Reny ve ry pastera memenina izy ny anay ozy izy ao am-piangonana ny dekona tena zany tena olona manao an'izao mpivarotra toka manana tatany sainy teo daholo. Ianao ka hoana ny latsaka sa tsy ny latsaka? Za tsy ny latsaka ozy izy. Toy zao hoe aleo lavitra ho fiaraka droka mandeha toy zay katikati raha tsy miasa. Anao tsy manao nefa ny hafa manao tsaratsarainao tsy mendritra sy izy. Ianao tsy malala zay fanoloran-tenany eo anatrehan'ny tompo. Ndraindray tsika tonga de mitsara iny ara nanao ana ohatr' zao, iny ara ohatr' zao, aza tsaraina amin'ny lasany foana ny olona. Vao mijery le mpamoretra anao de mieritreritra hoe mpanoto io, tsy fantatra ao zay anatin'ny toe-pony any. Ngatsika de tsy mamino mihitsy ny fanavaozana zay ataon'ny fanahan'Andriamanitra. Mety ny omaly izy, mety nitsangatsanga, mety nanao azao izy maly, fa ny androany izy rehefa manatona ny tompo. Raha manana fotorotoro sy mangorakoraka izy, azon'Andriamanitra ao amarinina izy, ary tsy azonao tsaratsaraina toy izany satria tsy anjaranao raha teo koa zany. Tsy fantatra ao zay any anatin'ny fon'ny olona. Ary zany ny tsy tokony hahatonga antsika hitsaratsara hoe ataony reto tohatra fotsiny fivavahana, ataony reto fitaovana fotsiny tsy tena mivavaka zany reo fa zao tsy fantatrao zany, tsy anjaranao zany ny anao sy ny tompo ihany atrehana. Tsy ahoanao zany ny tompo fa ianao manaraha. Tandremo mihevitra ny asa vitanao hanamarinana anao, tandremo mihevitra fa ny asa nataonao no azahoanao fanamarinana sitraka eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy ahoana ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ny Romanina 7:20. Fa ankehitriny ozy de efa hanariary ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra, tsy amin'ny lalàna nefa fa ambara lalàna sy ny mpaminana, de fahamarinana avy amin'Andriamanitra amin'ny finoana ho an'izay rehetra mino. Fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana voninahitra avy amin'Andriamanitra, nefa hamarinana mamaim-poana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana izay eo amin'ny Kristy Jesosy. So de mihevitra ianao fa ny asa vitanao ny volana rotsaka atao am-piangonana, ianao le tsy mangaina sy tsy mijangajanga io, izany ve no heverinao fa azahoana sitraka eo anatrehan'Andriamanitra? Tsara zany. Fa raha tsy misy finoana de miteny aminao afa tsy nitsiny zany. Ny zavatra tokana takian'Andriamanitra amintsika de izao ihany, ny anatonantsika ao anatrehany de ny anekentsika hoe Jesosy mpanota miteza hanadio hamindra fo amiko, hamela ny eloko. Tantara kely izay ataoko mandrakariva moa izy ity no hoe nisy lehilahy anankiray zay rehefa tonga tany an-danitra hono izy de hiditra teo amin'ny lela varavarana de ozy izy ny anjely zao tsy maintsy mahazo isa 100 anao vao tafiditra eto. De alefa so inona ny azahoanao isa afahanao miditra eto. De ozy izy manao hoe za tompoko tena nanao adidy foana tamin'ny fahavelomako natao amin'ny fiangonana, natao amin'ny fianakaviana. De ozy lanjely hoe mahazo isa ray ianao. De nandinika izy hoe ray fotsiny ve? Za tompoko nivavaka tsy tapaka mihitsy, za koa tompoko nanao asa fanompoana, za mpiandry, za dekona, za zo. De ozy lanjely mahazo isa 2 ianao, 3 zany zay ny isa azonao. Ohatray 3 fotsiny ve? Za tompoko olona tsy nijangajanga mihitsy, nanaja ny vadiko ary za tena olona manohana mpanompon'Andriamanitra sy ny ohatran'izany. De ozy le anjely tsara zany, mahazo isa 0,5 ianao, 3 sy tapany zany zay ny isa azonao. Varaontsana amin'izay le lehilahy ozy manao hoe Andriamanitra, ahoana ny hafenoko 100 amin'izany? Zavatra rehetra tany saiko teo isa kely fotsiny teo. Teo no isa mahatsy le anjely raha izany tompoko famindrapon'Andriamanitra sy fahasoavany sisany afahako miditra ao fa ninona ho tany saiko hoe tsy hitako tsony zay ho lazay. De ozy lanjely hoe feno misy 100. Zay mihitsy ny takiana aminao, tsy miankina amin'ny heriny sy ny ezaka nataonao azahoanao lanitra, fa miankina amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ary manaiky fa tsy nitsinona zay vitanao. Ary zay no tsy ampy tamin'ity lehilahy ty, tena mifady fa tsisy fanetretena mihitsy eo anatrehan'Andriamanitra. Mitsaratsara ny hafa, mihevitra ny tena ny ho zavatra, manambonimbony tena, ary zay ny fahavoazany. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao de izao, manahoana ianao eo anatrehan'Andriamanitra? Feno fanetretena sa feno fanandratan-tena? Mitaonanao ariavana amin'ity an'io mba hanetry tena eo anatrehan'Andriamanitra isika, manetry tena eo ambanin'ny tana maherin'Andriamanitra mba hanandratany ianao amin'ny fotoanandro, ary apetrao amin'ny adinao rehetra fa izy no miahanao. Zany ny ambaran'ny soratra masina, angataony fanahy masina hanefa itsika amin'ny fanetretena fa mora mireharetsika, mora mizaozao rehefa mba mahavita zavatra kely.
dia mihevitra ny tena antsika ho supérieur par rapport amin'ny hafa. Ny famarinana fahatelo farany zay hitantsika tokoa nefa dia zao hoe feno fanetretena ny vavaka ilay mpamoretra izay nambaran'i Jesosy tamin'ny fanoharana koa no hamarin'Andriamanitra izy. Feno fanetretena ny vavaka ilay mpamoretra izay nambaran'i Jesosy tamin'ny fanoharana koa no hamarin'Andriamanitra izy. Hitantsika izany ny andininy fahatelo ambin'ny folo sy ny fahaefatra ambin'ny folo. Eto rafana dia hitantsika raha verina vakina tozy manao hoe fa ilay mpamoretra kosa nijanona teny lavitra ny sady tsy nety ny andrandra ny lanitra akory fa nitehatratraka nanao hoe Andriamanitra mamindra fo amiko mpanota. Lazaiko aminareo izany lehilahy zany ozy nidina avy any an-trano nefa no hamarinina noho ny anankiray fa zay rehetra manandra-tena no ahetry ary zay rehetra manetry tena no asandratra. Etsika rafana dia mahita ilay lehilahy anankiray izay mpamoretra. Eo amin'ny jiosy moa zany mpamoretra zany dia olona kifetsifetsy, malama, olona ratsy fanahy, mpanambaka olona. Zany no andraisana ato hoe mpamoretra, olona tena hoe ratsy. Kanefa ny mpamoretra ity mba manana etaetana antony an'Andriamanitra. Lasa koa izy mba handeha hivavaka. Angambany izy any an-dalana eny mety tsotra ny anankiray teo. Mirehare mitsy handeha ho aizy handeha hivavaka. Fa ty mpamoretra ity angamba rehefa antaniana hoe handeha ho aizy ianao dia misy alehako. Tsy mahasaha akory teny andeha ho any am-piangonana. Menatra no ny amin'ny fahotany. Ary tena resy latro ny amin'ny fahotany. Voatonga io tsy niditra tao amin'ny templo akory fa nijanona tery lavitavitra tery dia teny no tsy ny andrandra ny lanitra akory hoe mahita ny olona mivavaka fa niondrika dia nitehatratra. Dia teny raim-bava fotsiny tsy be teny ohatran'ilay anankiray fa teny raim-bava fotsiny dia hoe Andriamanitra mamindra fo amiko mpanota. Zay fotsiny namba. Toy izy Andriamanitra vao niala tany an-tranony izy mbola tsy niteny akory izy vao hitan'Andriamanitra motivation any hoe hitady an'Andriamanitra andeha hitady famindram-po be loatra ny ratsy vitako andeha hitady an'Andriamanitra tonga dia efa no hamarinina avy hatrany izy efa voatany tsy niteny iny dia efa no hamarinina avy hatrany izy na dia mbola tsy nahatenina iny ary vao niainga tany an-tranony tany hoe andeha hitady an'Andriamanitra andeha hivavaka. Zany le fanetreteny zany ary dia no hamarin'Andriamanitra no zany nidikany hoe no hamarinina hoe nahazo sitraka avy amin'Andriamanitra velan'Andriamanitra ny fahotany. Zany ny dikany. Ka inona ny lesona azontsika tsoahana avy amin'izany? Tsy avy antso ny marina izy fa ny mpanota hibebaka. Ianao angamba ianao mety misalasala hoe menatra anaty ny hivavaka aza. Be loatra ny fahotana vitako ohatrany tsy mendrika an'izao Andriamanitra zao ianao mihitsy zany mihitsy ny tadiavin'Andriamanitra. Olona tena mahatsiaro ny mahampanota azy, olona resy lahatra ny mahampitsinitsinina azy, olona toy izany ny tena ilainy araka ny fanambara hoe tsy avy antso ny marina izy fa ny mpanota hibebaka. Angamba ianao le anisan'ireo le olona manaiky tsara mihitsy ny mahatsaro ny fetranao, ny fahambaninao, ny mahatsinitsinanao. Zany le fanetreteny. Zany mihitsy ny tadiavin'Andriamanitra. Ianao le miteny mihitsy manao hoe Jesosy tsy vitako ty raha tsy miaraka amiko ianao. Ampio ary efa tsy vitako ty. Misy asa ampandraketina anao toy izy ianao hoe tsy vitako ty Jesosy raha tsy miaraka amiko ianao. Tsy le olona mahatokotoko tena reny adresse. Tsy mahalala anga vitako io. Tsy itsiny nanaovako anio. Raisy valo nanaovako anio. Tsy izany. Fa le olona manetry tena manao hoe eny ary tompoko fa dia ho izahako atao fa dia ny tompony hanome hery anahy. Ataoko arak'izay azo atao fa dia angataka hery avy amin'ny tompo. Zany le fanetreteny zany. Ny olona ohatr' zany no ilain'Andriamanitra. Zany no ana asandatra Andriamanitra. Ny olona manaiky ny famila azy. Raha saina mitory tena anao dia le olona tsy tonga dia le avy be le fa le olona miteny Jesosy no ekeko ty fa nefa zao tsy ho vitako anie ty raha tsy ianao no manome anany hery. Afahako mitory an'izao afatra fa tsy avy amiko ny fahefana fa avy aminao rery ihany. Ianao no kapiteny. Zay ny takian'Andriamanitra amintsika. Ianao le tena miankina aminy. Ity fariseo ty ohatra hoe fa tsy mila an'Andriamanitra tsony izy fa manao compte rendu amin'Andriamanitra fotsiny sisa fa mety ny fiainany. Fa ity mpamoretra ity dia tena le olona hoe Jesosy tsy mahay manao na inona na inona. Mila anao ampio vonjeo olona miankina amin'Andriamanitra ohatr'izany. Zany ny tadiavin'Andriamanitra. Ianao miaiky fa mpanota mila ny famindram-pony isan'andro. Zany ny tadiaviny. Otany ravana tety tsy zavatra nataonao ihany fa ny zavatra tsy vitanao koa dia efa fahotany ao anatrehan'Andriamanitra. Tsy misy manana ny voninahitr'Andriamanitra fa samy fanahota avokoa izy rehetra. Na izay mihevitra ny tena no masina indrindra aza fa nefa ndeha izao koa hamarinina mahamaim-poana amin'ny fahasoavany amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy isika. Ary zany no takian'Andriamanitra amintsika. Manaiky fampanota isan'andro. Mila ny Jesosy isan'andro ary mino fa voavela heloko isan'andro. Zay no hanamarinan'Andriamanitra antsika. Ary eto zany dia hitantsika miarihary fa tsy niasa mihitsy ny hanamarinan'Andriamanitra ny olona fa ny finoana.
sy ny fiankinana tanteraka aminy amin'ny lafiny rehetrarehetra. Ny fantaniana mipetraka amin'ny kosa aminao ary zany dia izao hoe manana an'izany fanatrehateny zany ve isika rehefa manatona an'Andriamanitra. Nitaonanao ary havana tsy fikitra amin'izay zavatra heverinao fa ho fahamarinanao sy fahatsaranao fa tena hifikitra amin'ny fahamarinan'i Jesosy Kristy dia anaiky manao hoe Jesosy ny fahamarinanao no zava-dehibe indrindra amiko, ny fahasoavanao ny ijoroako. Dia hiteny tahaka ny Paoly tsika manao hoe ny fahasoavan'Andriamanitra nato izao efa niasa mafy fa tsy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no niara-ny asa tamiko. Raha fitinina izay rehetra nambara teo dia izao voalohany indrindra hitantsika teo hoe fanoharana no nentin'i Jesosy nampianatra ny olona netry tena. Hatramin'izao koa ry havana andeha ataontsika fomba fampianatra izany fanoharana izany fa makatahaka an'i Jesosy amin'ny zavatra rehetra isika. Mahomby io ary tsotra mahatonga an'ilay olona ho responsable. Famarinana faharoa dia hitantsika teo koa hoe feno fanandratantena ny vavaka ilay fariseo izay nambaran'i Jesosy tamin'ny fanoharana ka tsy no hamarin'Andriamanitra izy. Tandremo hoe aza mihevitra ny tenanao ho zavatra eo anatrehan'Andriamanitra fa tsy nitsinona ny zavatra vitanao ary be deaibe koa ny tsy vitanao fa meteza fotsiny anetry tena dia ilaza hoe tompo tsy nitsinona mpanompo tsy mahasoa izay tokony nataoko aza tsy ho vitako akory fa dia nity Jesosy mila anao mandrakariva ary ny farany feno fanetretena ny vavaka ilay mpamoretra izay nambaran'i Jesosy tamin'ny fanoharana ko anao hamarin'Andriamanitra izy. Ianao mila ny Jesosy isan'andro isan'andro, mila ny famindram-pony sy ny famelan-kelokany, mila ny fitantanany, ianao miankina aminy, ianao manaiky mihitsy hoe raha misaraka aminao aho dia tsy mahay manao na inona na inona. Izay ny tadiavin'Andriamanitra, izay ny mahazo sitraka eo anatrehan'Andriamanitra fa tsy ianao mihevitra ny tenanao hoe efa mety, efa tsy mila ampianarina intsony, efa tsy mila fanampiana intsony, efa mety aho. Tsy aho, izay manetry tena no asandatra fa izay manandra tena no ahetry. An'Andriamanitra ray rano voninahitra. Amen.